Amin'ny kafaliana trano no andraisana anao eto amin'ny pejin'ny 2424.mg amin'izao alatsinainy harivariva izao fa 1 ny volana janoary araka ny mahazatra rehefa ekipam-pirenena malagasy ny Barea ny baolina kitra moa no mandray anjara amin'ny lalao resam-pirenena ngeza be ohatran'ny Chane mandeha amin'izao fotoana izao dia mikarakara fandarana manokana isika iresahana sy hanadihadiana ny lalao izay atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny 30 minitra mahery eo no iarahantsika amin'izao harivariva izao nanasana atao hoe olo-mavety roa baolina kitra malagasy afatao-kavanako Rado Rasoanaifo miarahaba Rado. Mirabanao. Ary atao kavia kosa i Menakely Rofin. Mirabanao. Ya, Rado Rasoanaifo moa dia tale teknika nasionalin'ny au nivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra izay kapiten'ny ekipam-pirenena teo aloha. Toy izany ihany koa efa mitondra avo ihany koa afatao-kavia i Rofin Menakely teo anivon'ny ekipam-pirenena malagasy. Tonga dia hiditra amin'ny votoatiny tsika Rizy Miralahy ronoray ny fandresena azon'ny ekipam-pirenena tany Algérie omaly tany tamin'ny Ghana. Azo lazaina fa raha ny isa sy ny atao hoe ny teo ambony taratasy dia atao hoe mezilezy ny fandresen'ny ekipam-pirenena malagasy. Fahitanareo miralazy amin'ny ankapobeny ny lalao omaly izy no atao manirana. Ho anahy manokana aloha zany dia mahafaly foana rehefa misy victoire. Mahafaly satria tsika tsy Madagasikara zany alohan'ny compétition iny nandeha tsy favori. Vao fandraisana anjara antsika voalohany Ghana grande nation football aty Afrique, isan'ny grande nation football aty Afrique no adversaire. Zany hoe tsy ekipa mandehandeha fotsiny amin'izao zany le ekipa najoron'ny sélectionneur ghanéen teo fa anisan'ny andrarezina aty Afrique. Dia maresy an'izany ekipa zany mahafaly foana zany. Après ny fomba nandresena sy ny karazany mbola azontsika ho fakafakahana sy ny sisa fa fandresena aloha dia mahafaly. Ny atao hoe ny mpanazatra antsika tao anatin'izay vanim-potoana herinandro talohan'ny lalao dia milaza foana fa hoe mametraka izay fatikisana izao ny ekipam-pirenena atao hoe tonga amin'ny fandresena fanamboliana moral ve sa tena izay tokoa rehefa tena nandeha ny lalao ny fahitana anazy iny Menakely? Izy aloha araka ny tenin'ny kapiteny teo zay dia tena hoe tsara zany nandrisy zany 3 points zay satria ny andehanantsika tany tena hoe ohatran'ny hoe tsy favoritroka samby nandeha andrara fantatra koa hoe Ghana ny tsy mbola vao hianatra baolina fa iny victoire iny zao zava-dehibe ho antsika malagasy indrindra zay malagasy manao baolina ito na ny entraîneur na ny mpanao baolina na ny tsy nandeha any satria zava-dehibe fa iny mikasiky teneninao hoe momba ny entraîneur iny rôle io satria tsy maintsy rôle manome moraly na moraly iny satria tsy maintsy manome anao entraîneur zany tsy maintsy mampiseho hoe ambony moraly fa tsy raha entraîneur ndray zany tonga dia malemilemy kalohan'ny joueur sarotra be zay fa zava-dehibe napetrany. Raha jerena ny totanisan'ny lalao anankiroa ny baolina atao hoe tir cadré ho an'ny Ghanéen, 5 no tsy cadré zany. Anisan'ny atao hoe nandrandray ny mpanazara tao anatin'ny fanazaran-tena ny fandaminana ny fiarovan-tena. Fahitanareo azy hoe naomby ve izay fandaminana ny fiarovan-tena izay na tonga an'izay raha ohatra ka izay no vokatra azo? Raha jerena ny ataontsika hoe efficacité-ny adversaire dia tonga dia mitenitsika hoe naomby le izy fa rehefa tena zohina
dia zay mantsy ilay nyteneniko teo hoe rehefa hiditra an-detay tsika dia mahita zavatra afaka tsikeraina maromaro. Rehefa hiditra an-detay a dia hitanao hoe mbola betsaka ihany a ny somary lesoka zany ao amin'izay fiarovan-tena zay. Na izany aza nefany a efa betsaka koa ny lalana vita zany a satria raha nanomboka nyity campagne ity a nanombohan'io sélectionneur io tamin'io ekipa natsangana io a dia afaka miteny kosa hoe betsaka ny zavatra namboarina an'io ekipany io. Inona zao raha hoe raha manome ohatra rado amin'izay hoe inona ny mety hoe mbola tokony hoarintsika amin'ny lalao manaraka, inona kosa izay atao hoe efa lalana vita tao anatin'ny fanomanana ka nahafahana nanitsy natongavana tamin'ny sehatra ohatran'ireny omaly ireny? Ny zavatra ianao teo ny resaka hoe défensivement manao ahoana, zany hoe resaka taktika zany le resaka ho tenenina eto. Eo amin'le fametrahana ny bloc-ny ekipantsika mandrapikenikeny ny adversaire zany a tsy olana fa rehefa manao préparation amin'izay ny adversaire eo no mbola mila manarina zany ny ekipantsika satria betsaka le intervalle tsy mihidy satria mivezivezy dia eo zany no mila renina. Dia ohatr'izay koa ny fivoahana eny amin'ny olona mitondra baolina satria ny anton'le hoe mivoaka amin'le mitondra baolina tsy rehefa mametraka bloc ny ekipa zany a dia ohatrany hoe hitenenana amin'le manana baolina zany hoe libéreo ny baolina anao fa ho tonga. Dia nefa tsika tsy manao an'izay fa misy fotoana asana efa ao anatin'le hiaro mafy an'le tombonisa koa angambany hoe fa tsy mivoaka intsony tsika dia vao maika mivesatra tsy moramora ny adversaire zany amin'le zavatra ataony. Inona ny mety mitenenao ohatrany hoe mafaly ny azo-tsapahi-tanana le fivoarana azotsika tao anatin'izay Botswana, Ghana tao anelanelana izay vanim-potoana niasan'ny ekipa izay? Ny anankiray ngeda be aloha dia le confiance aloha, iny voalohany iny voalohany. Efa hitanao mahazo confiance zany le mpilalao zany a raha teneniko angambany hoe mety efa manomboka takatra ry zalahy le afatra tiany mpanazatra ho apetraka. Dia ny zavatra anankiray niova koa dia eo amin'le fanarahana an'le consigne zany apetraky le mpanazatra. Raha remarque tsika ny premier but avy amina pressing ny voahany iny dia vao récupérer ny baolina dia pasy teo amin'ny telo teo angamba namonoantsika an'iny. Zany hoe pressing zavatra tena travail tena natao matetika reny zavatra ireny zany satria tena moa miresaka matetika amin'le sélectionneur dia mahalala hoe ohatrany ahoana ny programme ny zavatra ataony zareo dia mahafaly mahita an'izy zany hoe manaraka consigne ny ankizy. Na izany na tsy izany ary nefany matetika ny zavatra ohatrany hoe taktika zany miaraka dia misy variana ny sasany joueur indraindray zay le arenina ao anatin'le. Zay hoe concentration ve zay sa ino fifatohana mety hoe milatsaka tampoka ny fifatohana mpilalao vitsivitsy no mahatonga an'izay sa inona ny hoe mety misy antony maromaro misy hoe matetika tsy n'izay zavatra zay mahazo baolina ny adversaire dia very baolina dia anjarantsika zany dia eo amintsika eo amin'ny sehatrintsika indray zany le izy hoe mahazo baolina tsika dia ahoana ny ampiasaintsika azy zany. Izay indrindra menakely maromaro ihany ny baolina veritsika tamin'ny lalao omaly miala amin'ny vodilarana dia izy zany araka ny tanao le statistique navelanao iny hoe misy 7 tir ny za sira fa raha baolina zany tsy matsika taloha hoe ataontsika hoe mbola 0-0 ataontsika 30 minutes
mety tsy ohatran'iny fihetsiky le adversaire satria 11 minutes atsika efa napiditra dia tsy maintsy nanindry mafy ny adversaire zay natonga tsy maintsy teo amin'izay zany nilayntsika fa izy aloha nafaly ahy fotsiny hoe tamin'ilay situation iny a nieritreritra za zany hoe horeraka atsika amin'ny deuxième mi-temps fa tena hitako hoe niakatra ihany atsika deuxième mi-temps navitanao pressine surtout dans le côté satria miboly efa ndraindray zalahy mivoaka ary à gauche ary dia mipresse ary amin'ny tahaka amin'ny sisiny ary zalahy rehetrarehetra fa za aloha hatrizay nahitako ny équipe nationale ty aloha tena hitako nisy tombony bebe kokoa ny préparation surtout tamin'ity to préparation andro fety zany tsy hoe tamin'ny andronay fa sarosarotra mahazo ny équipe pirenena andro fety zany tonga dia fatanao ihany taloha fa misy zozoko maro tena nisy avantage tsy hoe avantage zany fa mba nahay nivondrona tsara ny équipe pirenena tamin'ireny pokraty satria ary nanantomo koa izy tamin'ilay match amicaly roa avy amin'ny teninao teo ahoana nahazo confiance tsara satria raha tsy mijery résultat fa mijery hoe compétition internationale ihany reny dia commence mifera mesure manomboka ohatra hoe raha olombelona za manomboka maka expérience na hoe lasa mitombona be ny expérience tamin'ny zavatra fa isorako aloha zalahy surtout amin'ny fédération zay naka zavatra takarion andro fety zay nitombona be koa izy amin'ny zalahy satria omaly any be verbola tsy d'accord verbola satria manindry mafy ny Ghana zay fotsy teneniko hoe manindry mafy Ghana fa io koa amin'nina le gardien de but lasa mahazo pôsy tonga dia ariny aloha be ary za sira fa misy fahitana entraîneur fa za fa tokony mba tsy matazona plus de 2 minutes atsika miboly satria very ohatrany tendra ohatrany boly timira dia miandry ndray miandry fa heureusement zany atsika natanjaka raha tsy natanjaka atsika tsy maintsy tariky tamin'iny araky ny resaka teo hoe maromaro ny tifitra nataon'ny Ghanéenne resana teo hoe tafiditra ihany tao afovoany tao raha ny tifitra nataon'ny Ghanéenne dia teo maroary ny anankisivy no World 4 anankenina no voatohana le vodilarana iny izay lazaiko hoe andrandrain'ny mpanazatra tafapetraka tsara hoe miampy amin'ny nina ao amin'ny tsatro-by na dia nisy ary izay somary atao hoe lesoka resatsika teo tokony mbola reny raha ny ataontsika hoe ny valeuran'ny mpilalao tsirairay aloha ngamba ny rehetrarehetra ny ara-resy lahatra tamin'ilay izy hoe ohatr'izay izany tsy mahalala hoe inona ny zavatra hoentina zany berado zany ao anatin'ny ekipa zay fa ihany ny baolina solifatra saika penalty ho an'ny Ghanéenne le voalohany ve raha miditra tao aoriana ny baolina maty diso dégagement solifatra le baolina dia tonga tao amin'ilay lohalarana tampoka ny baolina ho an'ny défenseur zany na ho an'ny zareo na ho atsika hita hoe tsy moramora iny lalao iny satria raha mandinika tsika ny bumatsika voalohany erreur ny défense koa bilisatra koa izy azon'le pressine dia nibilisatra izy dia lasa tsiry dia passé nandeha tao amin'ny tsy haiko relais amin'izy dia Jean-Yves dia matin'ny baolina faharoa ny tiako tenenina zany vao nanombotomboka le baolina mbola mety hoe ahoana mbola mifakaly miezaka malala hoe manao ahoana ty attaquant ty nefa nisy an'iny zavatra iny dia teo moa zany fa tsika zany somary misaotra kely mivara indray amin'iny zavatra iny satria nazara ny nijery an'le fa maninona tsy consultena mivara hoe rehefa inona ny consultena dia finalement moa zany ny olona miandraikitra ny eo mivara mantsy arbitre ihany koa ary izy ny manao hoe misy no miteny riva tsy hoe nanao pression akory ny public dia lasa fa izy no miteny hoe mila jereny ty cas ty fa misy zavatra tsy normal dia iny moa zany le izy hitany rehetrarehetra hoe tsisy ninina le izy fa anaty zany arany le fomba fandraisan'izy rolan'le olona zany no nanomboka teo izy nifanamboatra izy rola hoe ary nandritra ny match deuxième première mi-temps ray manontolo
nanana olona roa tsararay avy foana ny tena presque nanana olona tsararay avy foana izy roalahy nazara de nieritreritra hoe manina ny tsy asiana couverture io fa tena diraiko zalahy izy roalahy zany tsy nisy couverture nina ny couverture ny zalahy teo fa izy samy naka olona tsirairay avy de teo zany nahitana hoe nahazo galona ny mpilalao atsika izy roalahy reo indrindrindrindra hitanao hoe efa nahazo expérience indray zany teo na niakatra etapy anankiray amin'ny fiainana mampanao baolina kitra nazy izy zany. Ny resahan-drady teo le baolina matsika tsy ny voalohany ihany fa na ny faharoa koa ary atao hoe ny afetsifetsena angambany azo ilazana azy afetsifetseny tsiry no niandry le baolina tsy de tsara tosika naverin'ny vodilarana roa ny baolina matitsika menakely ino no atao hoe somary nampametra-panontaniana maro angambany nandritra raha nahita tamin'ny fanomanana hoe anakory ny hofanafiatsika malagasy rehefa hita ny vokatry ny lalao fanomanana nataotsika nahita baolina roa ihany nefa tsika na de atao hoe teo ny izay atao hoe ny baolina voalohany mipetrapetraka fa iny baolina faharoa iny ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'le fandrindrana ny fanafiatsika omaly. Izy aloha letika ohatra hoe tamin'ny 1-0 tsy maintsy nanao défensif atsika zany tena niandry teo fa tsy maintsy nanao attaque rapide zany atsika tamin'le action fa le baolina very ohatran'ny baolina matitsika sy maty zany ohatra hoe rera défensif fa le ankizy zany tonga nanao raroatra zay boka hoe zay zany ny rôle ny attaquant ny offensif tout est possible de nanaraka foana ny attaquant de nandeha le mipitrika baolina de lasa itsiro koa zany tonga de ohatrany hoe mbola fin mbola hita tsara mihitsy fa hoe nanaraka iny maty baolina isaorana izy satria fantanao ihany hoe tsisy bi maty na tsy malagasy ihany fa ny Serbie ny maty amin'ny talolony izy manapiditra Sénégal na Sénégal sy raha ihany tsy de misy bi maty fa antsika moaly io antsika zao nisy nipiditra roa nefa raha tabataba tetetsy aloha zay mipino problème malagasy fa zay izy football io baolina boribory tapichance rôle nataka mandeha na baolina latsaka azy efa maty raha jerena ny antotanisa teo amin'ny fidirana voalohany dia 7-5 isan-jato ny Ghaniana ny tazom-baolina ny fidirana faharoa 8 isan-jato raha tambatra ireo ny totaliny zany indrindrindrindra moa ny deuxième mi-temps ny nadritra lalao 13 isan-jato ny Ghaniana ny baolina le tsika mitarika ihany ve ny azo antikana izay atao hoe fifehezan'ny Ghaniana le baolina zay sa hoe mety hoe fahasahiranana ny fiarovatena na ihany koa teo amin'ny atao hoe tsy fahatomambanana loatra ny fanafiana ny fizarana voalohany tsika navita nanosika nandeha foana ny fanafiana mipetraka fa fidinana faharoatsika somary ohatrany efa nilatsaka ary na ny fanoloana mpilalao ary rehefa avy eo dia mpilalao no amafisina mihitsy ny tovon'ny tsianja fa ohatrany efa navela mihitsy ny tany aloha tany. Izy aloha tsoroka aminao tena marina fa mafy anie manao baolina ny Afrika io raha ohatra ka amin'ny étape amin'ny ohatran'iny satria fatako tsara natsain'ny zanabandy satria ambony be le compétition iny raha match international zao za sira fa Ghana zao mitombona amin'ny na à part club na hoe club mandeha mivoaka fa zalahy reny fa anisan'ny tanao fa matianina bebe kokoa fa niezaka ihany ny ankizy malagasy fa le nouveau-n'izy ireo tsy mitovy fa isaorana izy zay teneniko aminao isaorana ihany surtout le récupération de balle fa am'le préparation le fanamboarana fotsiny atsika mbola tsy masaka tsara zay tena marina. Zay indrindra raha mijery an'iny lalao iny indrindra tamin'ny fizaram-potoana faharoa sarotsarotra ihany tsika vao tonga tany amin'ny 80 metatra farany any amin'izareo Ghanéana ohatrany hoe very teto afovoany ny baolina inona ny mety antony nahatonga an'izay toe-javatra zay?
tsy mahita hoe mety lasa endratr'endratra satria te hiaro an'lay tompony ary eo le anisan'le tokony mivoatra kely zany tsika amin'iny côté efa nivoatra fa tsy miteny ihany satria mahatonga ana miteny an'izay raha mijery an'le match atsika tamin'ny Botswana teto izay tena nampitaitaina ny rehetrarehetra mihitsy ny hoe raha mahafaty eo Botswana dia rehefa nisaika baolina maty mihitsy tamin'ny minitra farapara dia tokony mivoaka ao amin'le faritra tena ataontsika faritra mena tsika fa miahoatra ny mpilalao hoe raha vao miala ato dia sao dia maty eo fa alao eto dia lasa ohatr'izay zany le réflexe nefa ny eo indrindra zany a no hoe tokony hisy le fahasahiana mitranga ary misy endrika lalao kely maly hoe rehefa misy talohan'ny alan'ny Dax zao dia Dax mahavita mahasahy mihitsy hoe mandray baolina dia miaraka amin'ny baolina dia sahirana fa tsy hoe tonga dia azo ny baolina dia dakana ka izay fahasahiana ohatra hoe mamaraparana ny lalao zay zay le tena hoe mbola tokony hivoatra satria tsika ne rehefa ohatra hoe manao an'le zavatra haitsika dia sahirana zareo 12 minitra voalohany teo tsika 20 minitra atao hoe mifampitady tamin'izareo ganiana mihitsy dia zay le tena hoe le zavatra haitsika le zavatra haitsika dia olona manao mouvement dia manao petite passe dia miakatra tsy moramora dia rehefa manao an'izay tsika dia samy à l'aise fa ny fizaram-potoana faharoa tsy tazana intsony zay fomba filalao zay ka zay le teneniko anao hoe no le isa menakely moa teo ny teny hoe raha ohatra hoe mbola 0-0 mibaolina no nahoan'ny Ghana mety afaka nandraisan'ireny occasion reny fa ohatrohatr'izay koa le mety possible misy hoe te hanao zavatra tsara dia lasa entanimpo manao zavatra zany eo amin'le mbola fitantanana le fihetsem-po zany mbola mila efa tamin'iny fifanitsanany reny dia efa nitravaillen'ny sélectionneur satria efa tany dia efa tsapa le izy ary le izy ataontsika hoe tsy azo lazaina hoe mety hoe tsy fidiny ihany ho antsika malagasy satria le tsika vokatry le tsy dia tena fanerasirana matetika manao compétition de haut niveau zany le antony fa io moa zany efa niteneny menakely ihany moa le izy hoe ny lanjan'le hoe manao préparation manao rencontre amicale rencontre internationale amicale tena ilaina tena hoe hitanao hoe manana tombony zany mahazo expérience le mpilalao dia mba au moins zany mba misy mihitsana fa io tsy hitsana vetivety eo fa nieritsain-dralahy moa zany ary hiderana be dia be an-dralahy le izy nieritsainy namenony an'le izy nyresantsika teo zay atao hoe amin'ny ankapobeny ny fomba filalao sy ny firafitra nataon'ny ekipa te hitona mpilalao ray ihany nefa nao anatin'izay rehetrarehetra zay atao hoe mety maromaro ny mpilalao ray mety ho azo tonona ao anatin'ny lalao iny fa tsiry moa zany no voatondro mpilalao mendrika tamin'iny lalao iny mitovy hevitra amin'izay ve ianareo hoe tsiry no mendrika an'iny tamin'izy 12 moa zany 12 miralahy 12 miralahy niditra teny ambony kianja eka le izy boka tsy maintsy amin'ny ekipa nandrisy ihany no mahazo ny erazoera fa za aloha hiderako izy rehetrarehetra aloha fa raha tsiry zany mahazo aliny possible araka fahitako azy satria anisan'ny nampiditra ray izy dia anisan'ny nanome baolina ray koa izy mba injection satria fantako tsara tsiry satria izy zany ao amin'ny satria manao amiko amin'ny fosa izy olona isan'andro izy manontany idée amin'ny entraîneur na amin'ny Dax satria hitako olona tia androso isan'andro na sur le terrain na vita entraînement izy manontany hoe
ahoana zany hoe professionnel zany izy zany te ohatrany ty ezaka tio andeha lavitra za zao isaorako izy nazo aliny satria fatako itreritran'izay anisan'ny olona ty akatra ambony be izy fa izy aloha olo tena miasa mafy izy amin'ny entraînement ny baolina moaly koa izy hoe nafaty ray nanome ray isaorako izy rehetrarehetra fa nazo niny mérite izy fa raha tsy tisy nina koa tao amin'ny niandry tsatobe hafahafa ihany ny lalao raha tao mbako manana ny teny mena teo hoe izy rehetra ny sorako fa ny tsiry moa zany no voafidy hoe mpilalao mendrika tamin'iny lalao iny tsy lainga koa zay tsy lainga satria ny statistika ny manambaran'izany tsy gaga koa anefa amin'ny lavindray satria nanao stage tany Maroc ny équipe nationale A raha tsarotsika anisan'ny tena nanao baolina tena tsara nampiseho zavatra tsara tsiry tamin'ny ona tamin'ny Togo anisan'ny tena nanao nampiseho zavatra tsara tsiry tamin'ireny za zany efa tsy resaka tsony andry Berado sy Retatsiry fa atambatra le izy satria tsiry moa voatenintsika man of the match fa be dia be ny tena asa nataon'ny rojo tao ambany tao i Berado, Tatsiry, Tately na ny fampiresahana fotsiny nisy fotoana ary nisy fazy anankiray ngamba nanadino fampiresaka ary zalahy asa raha tadidinareo le nahavoadonany nina nanao sortie nina fa lasa taty am'le nisy baolina daholo tsika satria may loatra de lasa adino le rôle ny tsiraray hoe ny adversaire ngeto akaiky fa menamena be daholo ny tary amin'ny ilany nina moa zany teo de écarté ihany le loza fa ny tiako tenenanareo zany hoe na io fampiresahana io fotsiny eo ambony terrain arany zava-dehibe tena zava-dehibe io satria misy joueur zao tsy de tena piresaka fa miasa izy tena ohatran'ny lalaina zao tsy de rehanao hoe miresaka miasa miazakazaka magary zay le olona fa rojo atoriana tsy mitsahatra miresaka redax tsy mitsahatra miresaka zany hoe matetika le hitatsika le manao action miaraka iny anava asa be ny ataon'le sasany atoriana ary zay ny hiderako any zalahy rehetrarehetra zay ihany koa ny atao hoe anisan'ny toetsaina apetraka le mpanazatra marina fa lalao iarahana le izy fa avera mbe tenin'ny mpanazatra foana io le fikambanana fiarahana resaka solidarité fiarahana mientana eny ambony-kianja io no songadina fa tsy efa zay mihitsy zay mihitsy no natao hoe force hitondranan'le ekipa zany hoe ny groupe ny star tsisy hoe olona ty ny veretina ty fa ny groupe de ny groupe ray manontolo amin'ny teny an'izay groupe zay tsy mipilalao ihany tsy mimpanazatra ihany tsy staff ihany fa le ray manontolo mihitsy reo rehetrarehetra reo mihitsy zany zay no star barea star fa tsisy olona olotokana mandeha zany taorina fandresena raha mien'ny mpanazatra rehefa nanontaniana de fa somary ohatrany hoe nampitandrina mpilalao ihany tsy hoe tana sy le fitanana ihany hoe tsy entana loatra na de nandresaka nary fa mbola misy ny lalao atrehana raha tsisy fivana de efa soutant ngamba no leona amitsika manaraka amin'ny 17 ny volana janoary manam-potoana kely ihany tsika antsina zay tokony antsina azo lazaina ve hoe fa misokatra ho atsika zany ny lalan'ny ampahivadalana taorin'ny lalao iny ary mety raha misokatra ny ampahivadalana mety ho ahoana ny mety hoendiky ny ekipa-pirenena aorianan'ny soudan satria efa masavasava ihany ny lalana ho ana aloha zany par expérience no hitenenako hoe na hoe mety hoe mazavazava satria Ghana no afaka no nafahana teo zany
de par expérience, par respect amin'ny football, par respect ny adversaire, de hoy zah hoe matsaray hafandray io fa tsisy ifandraisany amin'io, tsisy logika, tsy ohatran'ny matematika zany le izy hoe satria nandresy Ghana de moramora i Soudan fa football hafa indray ny Soudan. Soudan atao hoe tsy tokony ho variana satria Soudan raha jerenao amin'ny sehatra afrikana amin'ny ekipa pirenena A ohatrany tsy de hita fa amin'ity sokajy ity izy raha jerena ny zava-bitany atao hoe manana ny lanjany ny Soudanais amin'ny CHAN zany. Manana lanjany ary manana ny toerany mihitsy ny football soudanais ety Afrika. Fa nefa ny amin'izao fotoana izao efa hitahita hoe efa tsy ohatry ny Maroc amin'izao fotoana izao moa mbola andrasana ny fanapahan-kevitra efa izany koa zary mitongotra ilany efa atao hoe efa somary lasa ihany. Eka izay teny capitaine teo eta le équipe-ny resika aloha tokony ho premier Ghana zany tokony premier izy nazotrika 3 points fa misy zavatra fa misy fahazavana hiditra amin'ny quart de finale fa zay mahatonga i capitaine teny hoe baolina hafa indray satria ny olana amin'ny problème amin'io zany a de efa nandresy iny le tsy ny Madagascar ihany fa ny équipe rehetrarehetra zao ndrenao Madagascar efa tsy misy efa nahitany zay mahatonga baolina manaraka koa mafy be io. Tsy ho taitra tsony tsy ho taitra tsony tsy de hoe variraraka tonga de ampiditra 2 minutes enga nefa ampiditra 2 minutes atsika fa tsy hisy ny zavatra tsy maintsy mailo ny rehetrarehetra tsy maintsy baolina mafy be na quart de finale na demi finale enga nefa tonga lavitra bitsy fa tsy hisy manambany gasy tsony amin'ny situation mandalo io ka zay no mila mitandrina koa tsika gasy zay miteny mahatonga ny capitaine teny teo avelao iny atao miverina miasa ndray tsika zay ny avantagentsika zao miasa ary zay koa idirako ny entraîneur gasy zay ny teny tamin'ny voalohany teo hoe zao miva misy entraîneur gasy nanaoko isaorana izy satria tsy hoe manao référence le CAN fa zay fo ndraindray le tabataba eto hoe mila entraîneur vazaha vao mahay ny malagasy. Zay indrindra le saika amarana koa azy izy mirahalahy hoe ny andray le atao hoe ny afo teknika mihitsy resahana foana resahany raha teo hoe mbola misy madilana ho tetenina resaka foana amin'ny ekipe pirenena mpilalovan'ny ivelany mpilalova eto toerana tsy ampy traike fa sy ohatr'izany mila miantsony avy any ivelany atao hoe nahoana anao nanampiseho de ireny ny atao hoe relativisena ihany ngamba par rapport amin'le mihoatra amin'le Ghana fa reny nasehoan'ny mpilalao avy eto toerana rehefa omena sendra. Ny za mino fa ny olombelona rehetra mihitsy na avy aiza izy na avy aiza rehefa omena fahalalahana hoe asehoy ara ny tena jijinao de mampiseho izy hoe zao ny tena jijiko fa ny tombony ane matetika ny tombony ho an'ny mpilalao any ivelany de eo amin'ny taktika eo zany ny mpilalao avy any ivelany tena manatombo satria misy travail matetika tena hoe atao mihitsy za tsy miteny hoe tsy manao travail ny eto manao fa eo amin'le compétition amizay anao teo nyteny hoe ny avo lentany compétition avo lentany compétition misy eto amitsika nge io aseho andrareo io ny avo lentany compétition ataon'ny Ghana koa io aseho an'io de ohatr'izay koa ny ohatr'izay daholo reo mandray anjara reo hoe zao zany ny anay ny compétition misy aty aminay satria joueur locaux daholo reo de mampiseho an'izay izy ny atsika zany afaka miteny tsika zany zao hoe io zany ny avo lentany ny championnat misy eto amitsika première division satria olona avao amin'ny mivoaka amin'ny Orange Pro League daholo moa zany reo manao reo ary isaorana ny Orange Pro League zay zavatra zay satria anisan'ny nafahan'ny ekipa pirenena nanomana amin'ny fotoana tokony ilana azy ny fanombohan'ny compétition tamin'ity indray mandeha ty. Tofevitra amin'izay ve Menakely? Marina zay Fosa junior marina zay teny zay fa
izy me par rapport le tactique teny an'izay tsy hoe za to nilaza hoe tsy ilaina le avy nivelany fa mahafaly aho kosa hoe mahavita zavatra ny bandikily le avy aty an-tanàna satria ndraindray ohatrany hoe référence-ny le kany teo iny a tafarafara ohatra nangingina indray ny football ito amitsika zao manomboka mivoa indray le zazakely amin'ny sisiny zao zao kay misy espoir ihany mahavita zavatra ihany zay ito dia ohatran'izay koa le entraîneur mahavita zavatra hoe mampitovy ny ary fa mba hoe manana confiance ia le miava afara mba hoe misy hoe rizika andehanao zavatra fa tsy variana amin'ny hoe ataontsika boly fokotany io koa zavatra tena tsy tiako indrindra ito hoe le manao boly fokotany mialatsiny am'le manao boly fokotany fa ndraindray ohatra matsiaro marary fo surtout avanavaritra maheno hoe coupe aomby volo fa tsy coupe fa tsy famiala am'le compétition internationale le zavatra fa zay satria rehefa hoe mandeha de raraka zay moa ny exemplaire ataon'zalahy hoe premier tour de vita zao engany barrage io tsy premier tour de vita de mifoaza mifoa tsika indao tsika ifoa fa ny mahavita zavatra tsika eto Madagasikara. Sady foana moa izy mirahalahy no iresaka atao hoe mbola maro ny zavatra azo resahana amin'ny lalao iny fa manapetra ihany koa ny fotoanantsika mahakasitraka anareo mirahalahy nanaiky sady hoe nizara izay traikefa amin'ny mpijery antsika amin'ny sehatra toy izao zay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika androany mbola manome fotoana ihany amin'ny fotoana manaraka amin'ny lalaon'ny Barea hitomana antsika anaraka ny fandaharana manodidina ny lalaon'ny ekipa-pirenena izay mandray anjara ny CHAN telo amby roapolo sy roa arivo. Mankasitraka tompoko.